avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Vaolana ialana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana no ilain'ny vahoaka malagasy sy ny firenena fa tsy ny filazany Andrajoelina fa ametraka fialam-boly-goavana eto Antananarivo. Tsekenany famafazana lainga ataon'ny mpitondra hony antoko malagasy miara-miainga androany mikasika ilay fanioan-kevitry Andrajoelina omaly. Lisitra ny fenofenona fahatandy nanenjehina isa mifidy amin'ny dirina ao anaty lisam-pividianana no nataon'ny senisy fitsarana tamin'ilay ordonnance. Mpandrara franco-malagasy iray no sarina tao Dubai noho ny fisolokoana tamin'ny endriny maro. 420 farafahakeliny namon'ny ainy tao Haïti ny farany herinandro teo. Fanafian'izay nataon'ireo mpanao ratsy izay naratra'olona mahery ny 5,000 tamin'ity taona 420 ity. Miantsy prian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboka lasy tomboka vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany ety ampanimboana dia tsara ny mampafantatra fa izy fanambarana miaraka ataon'ny kandida vondrona kandida eto Antananarivo renivohitra makasika ny ordonnance mahabe resaka amin'izao fotoan'izao fanokafantsika ny fampalalamba avao amin'ity ala ity. Vaolana ialana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana mianjady no ilain'ny vahoaka sy ny firenena malagasy fa tsy ny filazany Andrajoelina fa ametraka fialam-boly-goavana eto Antananarivo. Filoza nanamafy fa nisy fitombona raha toe-karena na croissance économique tsara i Madagasikara kanefa ny tany fiakarany vidim-piainana ambony lavitra no izay matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Nanaitra ny maro ny valiteniny nataony Andrajoelina raha nanontaniany mpanao gazety nandritra ny fandarana manokana nataony omaly mikasika ny fahantrana eto amintsika ka nahatonga ny Madagasikara ho lohalaharana amin'ny fahantrana aty Afrika. Nambarany tamin'izany fa tsy tokony ino ireny tarehimarika ireny ny vahoaka satria tsy voamarina. No mafisiny ihany koa fa ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena na ny PNUD ihany no tena azo antoka. Raha ny hita tao amin'ny tranokala ny banky iraisam-pirenena nefa tsy mifanalavitra amin'ny tarehimarika navoaka ny Watson andro vitsilasa izay ny tany fahantrana eto amintsika. Izany hoe raha toka 20,700 no navoaka ny banky iraisam-pirenena dia 20,300 no navoaka ny Watson. Ity navoaka ny banky iraisam-pirenena ity izay mbola manatombo 4,700 amin'ny salanisa navoaka ny Watson io. Nambarany ihany koa fa ny taux de croissance no mariky ny fampandrosoana ho an'ny firenena iray ary ny voatra sy ny atsara zany ho antsika eto Madagasikara. Ny zava-misy anefa izay ninitsy ny resan'ny mpitondra dia ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra ary ambony lavitra no ny tahan'ny mpitombony ny toe-karena. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana Jolay lasa teo nahatratra 7,100 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana teto Madagasikara raha toka efa nahatratra 12,400 zany ny volana Martsa taona 2024. Izany hoe latsaka ambany kanefa vinavinaina ijanona ho 4,200 ihany ny fitombona ara-toe-karena na ny croissance économique amin'ity taona ity. Izany hoe latsaka ny 3,500 raha mitaha amin'ny fitombony vidim-piainana na ny taux d'inflation. Mandroso ve Madagasikara manoloana zany? Tsy ny malagasy iray manontolo ve no ampiasonina ka ilazana fa miatsara ny toetra ara-toe-karena eto amintsika satria miatsara ny fitombona ara-toe-karena. Fanampin'izay ara-taratasy avokoa ireo tarehimarika voalaza ireo fa mbola ambony lavitra izay ny zava-misy tena iaina ny vahoaka malagasy raha tarafina amin'ny fidangan'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny izay miseho amin'ny endriny maro. Raha tsorina efa tsy voafehiny intsony ny fidangan'ny vidim-piainana eto amintsika. Ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra nefa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy
ary mifanalavitra tanteraka amin'ny vahaolana tokony aroso ialana amin'ny fantrana. Isaky ny misy fotoana itenenana ny mpitondra dia resaka fialam-boly no mibahana ao anatin'ny fanehoan-kevitra arosony ho an'ny vahoaka malagasy. Nandritra ilay fandarana moaly aza moa, voalaza ny any Rajoelina indray fa isany miteraka fantrana eto amintsika ny fiterahana tsy voarindra, ary mbola anao mafisiny fa ireo vehivavy miteraka tsy manambady ny fototry ny fantrana eto Madagasikara. Ekena fa misy fahamarinana amin'ny ampahany zany, fa amin'ny mahafiloha fa ny hoan-kevitra tokony homena ny vahoaka ve izany? Vahaolana ialana amin'ny fantrana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana no ilain'ny mponina, fa tsy ny fifanomezantsiny. Vahaolana hanatsarana ny fidiram-bola maharitra ho an'ny isan-tokantrano no ilaina, fa tsy ny fitanisana ireo karazana tosika, karazana tsinjo, karazana fameno. Mila izany ny olona amin'izao fantrana sy ny tsy fisiana iainana izao. Matoa ireny ny hitantsika ireny ny filaharana lavareny, ny fifanosehana sy ny sisa, saingy mandra-paoviana zany. Mandra-paoviana ny malagasy no tambatambazana tolotolotra, sady amin'izay tsy ny malagasy rehetra fa ny ampahany fotsiny ihany, mba tsy ilazana fa ireo manana karatra volomboasary. Lanina mirendrarendra na ireo antsoina hoe investissement négatif ny vola, tahaka ny kianja barea, stade isan-karazany, piscine olympique, téléphérique, autoroute, jet d'eau sy ny maro hafa. Ny mampandroso ny firenena iray nefa dia ny fananana fampiasam-bola matanjaka, fananana olona afaka mamokatra, ambany ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana, manana fitoniana ara-politika sy ny maro hafa. Fa tsy ekena ny famafazana lainga ataon'ny mpitondra ho ny antoko malagasy miara-miainga androany raha namoaka fanambarana mikasika ilay fanehoan-kevitra nataony Andry Rajoelina tamin'ny aina amanjerim-panjakana omaly. Miantso ny mpifidy rehetra ihany koa izy ireo haneho ny heviny arahm-pitso ka eto Andriatsilavo. Toerinay ny fivainianan'ny Andry Rajoelina tao amin'ny fahitalavim-pirenena sy ny radio-pirenena malagasy omaly hoy ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga raha namoaka fanambarana tamin'ity androany ity. Tsy manaja ny tsy fitanilan'ny rafim-panjakana sy ny lalam-panorenana malagasy noho ny fanomezana vahana ireo kandida miaraka amin'ny mpitondra. Manitsakitsaka ny soatoavana demokratika sy ny fitsinjaram-pahefana ihany koa ireo fanehoan-kevitra tsy ara-dalàna ireo satria ny filoha dia ny malagasy rehetra ka tsy maintsy miara-miasa amin'izay ben'ny tanàna lanim-bahoaka na inona antoko misy azy. Nanamafy ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy ekena ny famafazana lainga ataon'ny Andry Rajoelina. Minimikipy manoloana ny fahantran'ny malagasy ity farany satria raha ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena dia miaina ambanin'ny $5,200 isan'andro avokoa ny 20,700 ny malagasy. Mifanaraka amin'ny tarehimarika navoaka ny Watson ihany koa io tarehimarika ny banky iraisam-pirenena io ka mitombona sy azo raisiny. Araka izany, miantso ny mpifidy rehetra ny ny heviny sy safidy ankalalahana, lavitry ny teritery sy ny fampitahorana isan-karazana izy ireo raha mpitso 12 Desambra satria ny olo-pirenena rehetra ny masimandidy eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy antoko na vondrona antoko iray. Efa nanao fianianana ny hofilohany vahoaka malagasy tsy ankanavaka i Andry Rajoelina mialohany nandraisany fahefana ka tsy tokony hanovana inona na inona zany na kandida avy amin'ny fanoherana aza ny olany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho avy eo. Mila petraka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana fa tsy olona natao baikoa ny fahefana any ambony no hipetraka hoy ny mpanao politika tamin'ity androanyity. Ny Lara Nelson. Tsy manana fahefana hanao fampelezan-kevitra na iandany amin'ny kandida iray ny filoham-pirenena raha ny hita nefa tamin'ny alahateny sy ny kabary nataony omaly teo amin'ny televiziona malagasy fa miandany amin'ny kandida natolotry ny Irimary izy ary hanambarany fa tsara kokoa raha ny olony fitondrana ny tanàna. Teny izay hamelony ny antoko MFM antony afaka manao ny safidiny malalaka ny vahoaka malagasy ary efa nanao fianianana ny filoha fa ho filohany ny vahoaka malagasy rehetra. Tanteraka amin'ny rafitra republikana sy ny ara-pomba demokratika ny filazany ny filoham-pirenena alina fa zay tsaratsara kokoa raha olona zay miaraka amin'ny fitondrana no manindry teo no fidina. Itsy ny teny hoe fidina no lany zany hoe efa propagande zany iny aloha. Filoham-pirenena tsy manana fahefana andehanao zay propagande zay. Tamin'izy nanao fianianana lany filoham-pirenena dia nilaza fa filohan'ny malagasy rehetra na ny fidy azy na ny tsy nifidy azy na ny tsy olona tsy tonga nandeha nifidy ihany koa
tianefa izy milaza fa tsaratsara kokoa raha olona zay efa miara-dia aminy no andehanana izany hoe ny tsany filoha-pirenena paladisy no soseny mihitsy ny fianianana zay nataony tamina filoha-pirenena azy filohany gasy rehetra ary voalaza ny lalam-panorenana koa fa ny source de tout pouvoir na ny loharano ny pahefana rehetra dia ny peuple ny vahoaka zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy saingy tsy manana izany politika izany sy ny fitondrany Andry Rajoelina raha ny lahateny alina no fajeriny dia hita mibaribary zany fa olona tsy manao décentralisation io fa mbola didiko fe lehibe satria ohatrany miaro pression ohatrany miaro fampatahorana hoe tandremy fa raha voatry zao dia ty ny olony zay mety ho voafidy eo keo anefa hazo ny feheziny tsara satria misy an'ilay mandat impératif azo ny roana rehefa tsy manaiky azy zay lazaiko hoe olona mbola manao fahefana mampiasa ny resaka centralisme izany hoe monocentralisation no ampiasainy fa tsy olona tsy tia décentralisation fa raha olona tia décentralisation izy ny vola andeha any amin'ny faritra andeha any amin'ny commune fa raha iny fiatsika iny dia hoe mametraka hoe aty aminay daholo ny vola rehetra sy ny fitaovana rehetra sy ny ahafahana mampandroso ny any aminareo mampandeha n'ilay commune zay fahadisoa goavana mihitsy zay fahadisoan'izay rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao fa misy hatrany fampanantenana ataon'ny hampitondra ampandrinadresa ireo vahoaka malagasy entina anodinana ny safidin'ny vahoaka hatrany fanazavana ny vahoaka no tompon'ny fahefana ary tokony ho tonga anefa ny adidiny avokoa ary tokony ho sarotiny ihany koa amin'ny safidiny izy ireo Manodidina an'izay tontolo ny fifidianana sy ny raharaham-pirenena izay dia tsara ny mampafantatra amintsika fa isy édition spéciale iarahana amin'ny ekipany fampahalalam-baovao manontolo rampitso amin'ny 2 ora folakandro ny voaloha ary amin'ny 5 ora hariva ny faharoa ao anatin'izay fa niakatra 4,5 ny tany ary karena faobe na ny taux de croissance économique ny taona 4,20 raha 3,4 isanjato zany ny taona 3,20 araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena na izany aza avita ampianany tsy fitovitsaranga eo amin'ny samy malagasy na ny inégalité sociale ave makasika izay fiakaran'izay ho ny paitoekarena tamin'ity androany ity ny tany fiakarany vidim-piainana ihany koa ankilan'izay mbolambony lavitra amin'izao fotoan'izao Daniela Minoarso raha toka 3,4 isanjato ny tany arikarena faobe na ny taux de croissance économique ho antsika teto Madagasikara ny taona 3,20 niakatra 4,5 isanjato izany ho an'ity taona 4,20 ity araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena na eo azy izay fitombona izay tsy mbola afaka mamaly ny filana anatiny izany noho izy tsy mifanaraka amin'ny tany ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika ny fiakaran'ny tany arikarena faobe izay tsy ampy-andrefesana ny fandrosoan'ny Madagasikara araka ny nambaran'ny flota ao anatin'ny fahitalavim-pirenena raha toka tsy mahavita mampiena ny tsy fitovitsaranga na ny inégalité sociale ho ny paitoekarena na ny hiviny raha vao miresaka croissance économique zany dia tokony mahavita foana miteny hoe atraiza ny inégalité atraiza ny fahafahan'io fitombon'ny arikarena faobe io mampiena ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manana zany zay zany le tony hoe ilaina jerena rehefa miresaka taux de croissance sy fitombon'ny arikarena faobe sy ny fampandrosoana zany dia ny hoatsika aloha zany na ny tombo arany le taux de croissance zany dia hita ao ihany nge ao anatin'le izy hoe 4% malagasy ny mbola azo klasina hoe mahantra tsy amin'ny resaka vola miditra rery ihany fa mahantra amin'ny resaka fisitrahana ny zony maha-olombelona anazy hoe manana safidy ve izy afaka ampiasa vola manana safidy ve izy afaka tena hoe ampiasa n'le tany mba ahafahany mampitombo ny arikarena faobe any zany misy an'izay zavatra rehetrarehetra zay ny fiakaran'ny tany arikarena faobe izay tsy ahafahana mamaritra ny fisian'ny fandrosoana raha toka mbola ambony tsy mifanaraka amin'izay ny tany fiakaran'ny vidim-piainana
raha ny tokony ho izy tsy tokony hifanalavitra ny taux de croissance économique sy ny taux d'inflation raha ny fanazavana trany raha ohatra hoe miakatra be ny ataontsika hoe ny inflation na dia misy croissance arany dia karazany ohatrany hoe illusion ihany zany le izy amin'izay lafan'izay satria le ary amin'le économie réelle mety hoe tsy dia tena misy tena fitombony firy fa vokatra ilay kajy satria mitombo ny vola miditra ao amin'ny mpamokatra rehefa mitombo ny vidin'entana vokariny dia mety eo amin'ny resaka ara-bola zany mety hoe nampitombo an'ilay arikarena vao be fa tsy tena any amin'ilay famokarana inany anton'izay zavatra zay raha ohatra ka ao amin'ny resaka chiffre fotsiny ihany zany fa tsy tena ary amin'ilay économie réelle dia hita zany eo amin'ny tsena zany eo amin'ny tolotra sy tinady hoe nitombo be ny chiffre d'affaires n'le mpamokatra nefa ny zavatra mivokarany mitovy ihany fa tao amin'le vidiny no niakatra dia tsy maintsy nijifain'le mpanjifa le izy mba hahafahany miaina dia hoe niakatra ve zany ny tena tany arikarena fahobe nefa ny zavatra zany tsy tena nisy tena impact tsy tena nisy fiantraikany mivantana eo amin'ny tsena zay zavatra zay raha ny zava-misy aloatra eto anatina fahantrana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana pirofo mitohaka amin'ny tenda ireny fizarana sy filaharam-bary ety sy roa ireny i Madagasikara izay tafiditra anatin'ireo firenena voalohany mantra indrindra eto Afrika manana tavalopolo faingo-telo isan-jato araka ny tatrana avoaka ny Watson sy ny banky iraisam-pirenena iverenantsika vetivety ny atontolo ny fividianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra voapirofo zao fa lisitra no fenofenoana fahatandy nanenjena isa mpifidy ampidirina ao anaty lisy mpividianana no nataony senis ny fitsarana tamin'ilay ordonnance maro ireo petatoko sy ny tsy fatombanana tsikaritra indrindra ny teto Antananarivo renivohitra araka ny hita tao anatiny tranokala ny seni Madagasikara onona sainy petatoko ary tao nanenjika taremarika fotsiny teo anivon'ny senisy ny fitsarana tamin'ilay lisitra fanamarinana ny mpifidy na azo didy avy amin'ny fitsarana na ilay ordonnance raha nita tao amin'ny tranokalan'ny seni saika olona tsy fantatra mihitsy ny rainy na ny reniny na tsy fantatra mihitsy ny ray sy ny renin'ireo olona na azo ilay ordonnance eo ihany koa ny hoe ny anaran'ny reniny ihany no anaran'ilay olona ifidy rampitso indrindra ho an'ny teto Antananarivo renivohitra ohatra amin'izany eto amin'ny faritra Analamanga boriboritany voalohany commune na Ambalavao Isotry Randriamaintso ny Rina Lanchat no anaran'ilay olona nahazo ny ordonnance tsy fantatra ny rainy ary ny anaran'ny reniny dia ny Rina Lanchat body lalaina ilay nahazo ordonnance ka ifidy rampitso tsy fantatra ny rainy ary lalaina izay ihany no anaran'ny reniny misy azy ireo nanaitra fa anaran-dehilahy no anaran'ilay reniny teraka toy ny hoe Yvon ary tsy misy fanampiny fa izay Yvon izay no anaran'ny reniny ary fidiny Rina Yvon no anaran'ny zanany tsy io ihany no renim-pianakaviana mitondra anaran-dehilahy hita ao amin'ity lisitra ity fa misy ihany koa araka ity lisitra navoaka ny seni ity renim-pianakaviana antsoina hoe Augustin ary tsy nakasarotro io renin'io fa nampiny Rabejady ny anaran'ny zanany lava ny lisitra raha izay anaran-dehilahy entim-behivavy izay fa misy ao Ambalavao Isotry ihany koa hoy ny seni izany renim-pianakaviana mitondra ny anarana Jean Charles, Arthur, John, Olivier, Daniel, Jean-Michel, Jean-Marc, Jacques ao koa ny anarana izay asa na misy na tsy fa tsy faheno eto Madagasikara misy izany anarana ZTI ary tsy misy toyny izany ao Ambalavao Isotry ao fa ny anaran'ilay olona nahazo ny ordonnance no nampiana koto ZTI eo ihany koa ny hoe tsy misy ray ary tsy fantatra ny reniny fa asa nivoaka taiza itoly azy santunana amin'ireo tsy fahatombanana na finiavana tsy norarahiana fa nentina namenona ny lisitra na ihany koa zavatra miavaka ao Ambalavao Isotry ireo nampahafantariny senita ao anatin'ity ordonnance ity eto Antananarivo renivohitra hatrany ao amin'ny boriboritany fadimy ao amin'ny fokotany Ambatobe isan'ny nanaitra fa maro kay ao amin'ity fokotany ity no olona tsy fantatra ny rainy sy ny reniny araka ny ordonnance navoaka ny seni amin'ireo olona 470 ifidy eo amin'ny salle numéro 1 ny lycée agricole dia 470 tsy fantatra ny rainy tsy hay ihany koa ny reniny
Isan'ny nanaitra ihany koa tamin'ity famoahana ny lisitra fanamarinana ny mpifidy nahazo didy avy amin'ny fitsarana na ilay ordonnansa ity ny hoe ny teto Antananarivo renivohitra tsy napetraka izay asa sahan'ilay olona fa ny any amin'ny komuna hafa manerana ny nosy nahitana izay asa izay avokoa ireo olona rehetra raha tsy aka fa tsy ny ao amin'ny distrika Andramasina sy ny ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Tsy fantatra ihany koa ny antony ny amin'ny tsy nametrahana izay asan'ny olona teto Antananarivo izay sa no ila mekany enjika sy ameno tarimarika hoy ny mpanara-baovao. Ity tranga ity izay efatra ny ampiandohana no notakiany antoko politika firaisamonim-pirenena sy servelona samihafa ny ametrahana ny mangarahara saingy to antso anefitra izany. Kandida ben'ny tanàna maro ihany koa no nitaky ny ahazo ny lisam-pifidianana fa tsy nahazo zany ho tonga ihany ity ilay fifidianana. 50 jours ny nanaovana ny ordonnance izay irany jour ouvrable raha isika ohatra farana ambany amin'ilay hoe Tananarivo ataontsika hoe 35 000 na 45 000 mahatratra any amin'ny 900 ordonnance par jour zany 900 zany olo nilatra atao amin'ny CENI naka le attestation de non inscription de 900 zany nilatra tany amin'ny tribunal sy nisy an'izany akory de hita zany fa zavatra hoe namboarimboarina fotsiny le fahitana anazy mba vao daholo ange le taratasy zany de taratasy ordonnance nisy nataony tany amin'ny tribunal sonia satria miresaka mandeha de tsisy an'izany akory satria le olo sy de tia mandeha amin'ny tribunal fa zay agnara avana amin'ny fokotanana fotsiny fosika zany moa de tena ny marina ordonnance fosika le izy ake zany raha izany izy zao hoe atao zany hoe espèce laniny candidat pasakana de hoy za hoe maninona hoa raha stasina élection tsony tie tonga de tendreo agny zay atao mera. Isan'ny tsikaritra ihany koa anatin'ity lisitra ity ny fikoropahana tamin'ny fomba fiasan'ny teo anivon'ny CENI ka mikorontana ny zavatra hita ao amin'ny tranokala. Ohatra amin'izany, raha te ahita ny lisitra ireo nahazo ny ordonnance ao amin'ny distrikany Toamasina voalohany ianao, dia ny any amin'ny distrikany Soavinandriana faritra Itasy no mivoaka eo. Eo ihany koa raha hijery ny any Soavinandriana, dia ny any Soaneranivongo faritra Analanjorofo no mipoitra. Voaporofo fa taremarika sy isa no nenjehan'ny CENI sy ny fitsaranany amin'ny hoe tsy maintsy mampiditra mpifidy 503 alina hatramin'ny 504 alina anatin'ny lisam-pifidianana eto Antananarivo renivohitra ampandresena ny kandida volomboasary ka nahatonga io fikoropahana tandrevaka sy kitoto tao anatin'ny lisitra fanamarinana mpifidy nahazo didy avy amin'ny fitsarana na ilay ordonnansa ity. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity ality dia tsy iza fandriamatoa mahafaritsy Samuel taleny serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny orinasa base toliara miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality mireprendre ny activité ny base toliara amin'izao fotoan'izao afaka manao communication ihany koa ianareo ankehitriny iverenantsika vetivety ny makasika ny antom-pisiny ny base toliara sy ny vokatra entiny moa zany ao anatin'ny resaka toekarem-pirenena sy ny fitsonjovana ny maha olona ihany koa. Misaotra anao ivrisarana ndray amin'izao takarivo zao ny volonté-ny dia misaotra nareo ato amin'ny Cool TV zay nandray anay ary misaotra koa eto no anareo tako isaorana an'ireo ny asa mangina na mivantana na ankolaka nanohana ny base toliara foana na dia teo aza ny tsy fahafahany manao communication na dia teo koa aza ny tsy fahafahany nanao asa eny fotony ka tonga am'izao fanapaha-kevitry ny fitondrana zao mba hanokatra azy indray. Marina tokoa ny teninao hoe misy tombotsoa andrasana ao anatin'le izy. Ny tombotsoa moa zany dia tombotsoa mivantana eny fotony ny zava-dehibe aminay. Fa tsy kely noho izany koa ny tombotsoa zay azony fantsakana foibe amin'ny fidiram-bola na amin'ny etra isan-karazany na amin'ireo restourna sy ny tamberim-bidy isan-karazany zany zay ampitompo ny arikarena sy ny volamiditra ny fanjakana. Manahoana ny resaka fiarovana ny tontolo iainana sy manodidina izay isany na be resaka tamin'izany fotoana ka isany nitarika ny fampitsarana ny activité moa zany nataony ny base toliara tamin'izany fotoana. Ny tarika ny fampitsarana moa zany dia ny fampidiniany nisy eo fitondram-panjakana amin'izay hoe volamiditra ho an'ny fanjakana sy ho tombotsoa ny firenena ary ho tombotsoa ny vahoaka ny fotony. Dia tao anatin'izay koa moa nisy ireo azo ambara hoe activiste environnemental na activiste économique zay na nivoy foana vaovao fa miady ny vahoaka tsy mitovy hevitra dia lasa nisy ny fampiatoana. Tsy ny base toliara akory no ny antona fa ny asa eny fotony sy ny serasera tao anatin'izay. Ka raha miteny an'izay ianao anisan'ny hoe tontolo iainana anisan'ny zavatra niresahana tokoa hoe hanimba ny alan'ny Mika.
hoan'izay mahafantatra ny Tuiliara dia zany ranobe zany dia aty ava atsimona Kilmalinika. Ny alan'ny Mikia dia efa any amin'ny 100 kilomètre any avaratra any amin'ny tanàna atao hoe Anjabetrongo zao no Fredy Mikia dia tonga hatrany avarabaratra any atsimotsimo ny Morombe any. Isany voaresaka ihany koa Andriamatoa mahafaritsy ny resaka hoe mandrapaka fotsiny nataon'ireo orinasa toeram-pitrandrana goavana misy eto Madagasikara ka isany mitarika olana manahoana ny base Toliara manokana ao anatin'izay le base Toliara ve manahoana ny fitsonjovana n'ireo ataoko hoe toerana misy ny fitrandrana moa zany ao anatiny manahoana ny makasika an'izay. Ny base Toliara indrindra fa zay taretin'ny base ressource dia manana efa modely misy dia modely manana fitrandrana anankiray ao Kenya ny base Titanium ny base ressource ary tsara aloha manamarika fa mbola tsy nitrandraka na ray soto ara ny base Toliara ny efa manana ny permis d'exploitation izy fa na izany aza mbola mijery hoe ahoana ny trandrahana amin'ny fomba metimety koa sy tsaratsara kokoa ka tsy hainy manana tontolo iainana raha tsy laza aminao fotsiny aho hoe ny na dia teo aza zahay ny fotoana zay tsy nahafahana ny asa dia nanomana foana zay pépinière BDB ary ny fitrandrahana akory tsy hoe trongistina indray mandeha ohatran'izao fa hoe misy parti kely trandrahana dia iny totofana rehefa aveo zay vao mikisaka ary ny fitaizana mihitsy azony base Toliara dia zay hoe manome hasiny ny lalàna ny firenena anankiray zay iasany ary manaja an'izany manome hasiny ny fomba mampanao eo amin'le toerana ohatra hoe raha hiteny aminao zao hoe misy fasana vitsivitsy fasana efa taloha be dia akisaka any akaiky ny tanàna noho ny fangatahany olona tompony fasana satria nisy fotoana nirongatra be ny alataolapaty eto amintsika dia reo olona reo niteny hoe zay mba miangavy amin'ny base Toliara andao iara-miasa dia akisaka ty tanàna reo fasana reo dia base efa nanao ampahany amin'izay vita moa ny ampahany betsaka misy tavela dia tonga le suspension dia nijanona le asa manaja zany izy ny tontolo iainana manaja ny fomba ampanao manaja lalam-panjakana ary ny zavatra ataon'ny base Toliara dia mifanaraka amin'ny lalàna daholo raha tsy manomboka amin'ny hoe manana ny PGE zay ny ONU no nanao azy ny plan de gestion environnementale zay consultable ny olona rehetra afaka mahazo an'izany eo amin'ny site ny ONU ary mahita an'izany eo amin'ny ONU fa tsy PGE ary ao anatin'ireo anatin'io no misy ny cahier de charge ray inona ny obligation le compagnie base Toliara tsy marina ny filazana fa hoe hovainy zareo sak zay mihetsika satria boky-panjakana iny lalam-panjakana iny ka tsy hoe base Toliara no afaka hanova azy fa ny hoe manatsara satria isak zay misy ampahanasa atao dia misy ny PGS. Mamariparana ny fotoana ihany koa sika afatra farany ary hoentinao any vahoaka malagasy indrindra ny mponina any an-toerana isiny lay ataontsika hoe fitoniana sy filaminana satria ao anatin'izay tsy maintsy ahafahan'ny base Toliara mandroso ao anatin'ilay asa fitrandrana ataony. Ny afatra ataoko dia miantso ny rehetra ifanometanana ary ifampiresaka amin'izay zavatra mety mbola mampiahiahy hanazavanay hoe inona ny zavatra mety mampiahiahy raha moatra misy moa fanatsarana zay azo atao dia azo atao tsara ny fampiresaka fa tsy ilay manohitra bontolo fotsiny fa tena afaka mifampiresaka ny base Toliara ary mijery hoe ny tombontsoa ambony firenena ny tombontsoa ho an'ny faritra zay zany no anaovako antso hoe efa betsaka ny mpanohana foanareo zay misalasala dia antsoina ifampiresaka ho an'ireo zay manohitra botolo moa dia ezaka zay anantona azy ireo ihany koa ifampiresaka amin'izy ireo satria tombontsoa pirenena no resahana ary tombontsoa ny faritra no resahana. Akasitrahana ny taleny serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny base Toliara atao anatin'izay fanampanazavana izay ihany koa no entintsika misento vetivety eo anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Efa ela nanasaky lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko
mampangirana sy manamanitra lambanao mahandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao nanomboka omaly ary aritra herinandro ny fampisehoana Paibe Maso voka-pikarohana nataon'ireo mpiofana avy amin'ny mention santé publique eo anivony OSTM Mahajanga mialohany hanomezana azy ireo ny diplôme master spécialisé en sciences de la santé Anja Robert Kolomajanga. Mpiofana misa 470 nanaraka ny lalam-piofanana santé publique eo anivony USTM Mahajanga no ifandimby ampiseho ampahebe maso ny voka-pikarohana nataony ka misa 30 ny voka-pikarohana ho asehon'izy ireo manoloana ireo mpitsara ka ny voka-pikarohana 40 amin'izany dia nataon'izy ireo miaraka na en groupe raha toa ka 40 kosa no mandeha manokana izay samy amin'ny loahevitra ny tsirairay avy. Mariana fa izy ireo zany dia ireo mpiofana nanomboka tamin'ny 16e ka hatramin'ny 19e promotion zany hoe mifangarongaro ny tsy navita teo aloha dia miaraka daholo androany manao an'izay fanehoana Paibe Maso ny voka-pikarohana dia aorinan'izao fanehoana Paibe Maso voka-pikarohana zao dia mahazo ilay mari-pahaizana tsona hoe master spécialisé en sciences de la santé reo eto anivon'ny USTM zany hoe ireo mpitarika sy mpandraharaha zany ho leader eny amin'ny resehatra fahasalamana amin'ireny manerana nosy satria mariana fa avy amin'ny lafivaliny nosy izy ireo ho tompona andraikitra zany hitarika ny ekipa rehetra amin'ny fahasalamana amin'ireny karazana fahasalamam-bahoaka izay hita fa mila ezaka sy mila fanaraha-maso kaiky ireny amin'izao fotoana izao. Araiky izany dia tsy mpanofa mpampianatra sy mpamoaka ireo mpitsabo-nify sy ativava fotsiny ihany ny USTM Mahajanga fa ahitana lalam-piofanana misa 4 mifandray amin'ny fikarakarana ny nify sy ny ativava toy ny assistana dentaire, ny diététique hospitalière, ny santé publique ity farany izay manana lalam-piofanana misa 2. Mariana moa fa ny santé publique na ny eto anivon'ny USTM dia amin'izao fotoana zao tsara marina ihany koa fa misokatra ny lalam-piofanana satria misy lalam-piofanana 2 amin'ny santé publique io dia ilay antsoina hoe santé publique zany en général zany sy ilay hoe recherche en épidémiologie clinique zany ny faharoa dia io faharoa io zany mitsindrina tsara fa efa misokatra koa zany efa misy mpianatra nanomboka tamin'ny tompanarana aty andalina manokana mikasika izay épidémiologie clinique izay ankoatran'ilay santé publique izay anarany rehetra hatramin'izay zany. Mandritra ny herinandro araka izany ny fampisehoana ampahbe maso ireo voka-pikarohana ireo izay iompana amin'ny lohahevitra maro samihafa toy ny asy ny ativava, ny vaksiny, ny fitiliana mikasika ny VIH, ny fitiliana mikasika ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza, ny tazimoka, ny bilharziose sy ireo lohahevitra ara-pahasalamana maro samihafa izay hoentin'ireo mpiofana ireo. Ka aorian'izay araka izany no anomezana azy ireo ny diplôme master spécialisé en sciences de la santé eo anivony USTM.
lafomba vao hafa vetivety mpandrara franco malagasy ray no sary natao Dubai noho ny fisolokoana tamin'ny endra maro nahitra ponja vonjomaika ao alaoiry izy omala rehefa avy natao fanadiadiana tao anatiny efatrandro dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadimy raha mpitso ny makasika ny édition spéciale roa iarahana amin'ny ekipany sampana fampahalalam-baovao ny kolo amin'ny ray ora folakandro ny voaloha ary amin'ny 10 ora ariva ny faharoa aorian'izao fampahalalam-baovao zao ihany koa isan'ny fanambarana iombonana ataondreo vondrony candidat eto Antananarivo renivohitra makasika ny ordonnance mahabe resaka amin'izao fotoan'izao mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondry ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Vaolinna vaovao be vaolinna nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinna ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.